ry Andriamanitra io misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka anao Andriamanitra tsy to satria Andriamanitra tia anay ianao ka mamindra fo aminay isan'andro mandra-piavinao iny amin'irao ny lanitra ary amin'ity fotoam-pivavahana androany ity dia apetraka ampilatananao Andriamanitra ny fotoana rehetra ny sitraponao rehetra mba ho tanteraka ao amin'ny fiainanay ka isy fahasoavana be mihitsy ho ataonao anay amin'ny alalan'izao afatra eto amin'ny mpanomponao zao amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka an'izany misaotra ray malala misaotra tompo amen. Halleluia, halleluia. Ny fampianarana entiko anareo androany dia fampianarana mikasika ny amin'ny fofo ary aoriana fampianarana dia hivavaka anareo aho mba hiala avokoa zay zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fonareo ka anana fo vaovao ny tsiraray avy isam-batan'olona. Amen. Tantarako aminareo tokoa fa miankina amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fiafaranao. Averiko indray hoe miankina amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fiafaranao. Raha tsara fo ianao, raha madio fo ianao dia hitan'Andriamanitra miasa. Ahitan'Andriamanitra miasa mitondra fitahiana sy fanambinana. Ahitan'Andriamanitra miasa mitondra fiainana mety sy fandresena. Ahitan'Andriamanitra miasa mitondra fombiazana amin'izay atao. Ary ireo teny fikasany marobe zay voalasan'Andriamanitra ao anaty'ity baiboly ity ary nomaniny mba ho tanterahana eo amin'ny olon'Andriamanitra rehetra dia tsy hipetraka ho soratra fotsiny zany fa raha tsara ny fonao, raha madio ny fonao dia hiasan'Andriamanitra azafady hiasan'Andriamanitra anatanteraka zany eo aminao manokana. Amen. Amen. Ao anao Jesosy mazava ny teniny Matthieu 5:5 sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy edekevitra zany tena nataon'i Jesosy zany fa raha nisan'ireo olona tsara fo ianao, madio am-po ianao dia arabaky teny ny teny nataon'i Jesosy ahitan'Andriamanitra ianao. Ho tanteraka aminareo an'izany fa raha sanatry ho iao ka ratsy fo kosa ianao, maloto fo foana ianao dia tiako milaza aminao fa ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Enina dia efa olona efa nanolotena ho an'i Jesosy ary ianao, efa nandray an'i Jesosy ianao ary saika isan'andro dia manamafy ianao hoe ato anatiko Jesosy. Dia zao no tiako amara aminao, hiala eo aminao ny tompo'Andriamanitra raha ohatra ka ratsy fo ianao na ihany koa hoe maloto fo. Io Andriamanitra zay nary lanitra sy ny tany zay hivavantsika io tompoko dia tsy afaka hiaraka amin'ny olona zay mbola ratsy fo na olona mbola maloto fo zany mihitsy izy. Tsy hiaraka amin'ny olona tahaka zany mihitsy io Andriamanitra io. Zava-doza ke zany hoe ianao mpino, ianao olon'Andriamanitra kanefa dia misy fanapa-kevitra tsotrao avy any an-danitra hoe za tsy araka aminao. Fa inona ny antony? Satria avy any an-danitra mahita fa ratsy fo ianao, avy any an-danitra no mahita fa maloto fo ianao. Ianao tsara ke ty tantarako aminareo ity arak'izay voalaza amin'ny Samuel voalohany ao 2:20 andao tonga dia vakitsika avy hatrany ny voasoratra eo amin'ny Samuel voalohany 2:20 dia vakina eo amin'ny 9 voalohany sy 2 aloha. Aro Jehova tamin'ny Samuel mandra-poviana no alilovanao an'i Saoly nefa izao efa nanda azy tsy ho mpanjaka an'Israely. Fene de l'huile ny tandrokao ka makanesa fa irako
ka mandehana fa irako ho any amin'ny Jese Betlemita ianao fa efa nahita mpanjaka ao hoay ao amin'ny zanany. Eo zany Baiboly dia mitantara fa tapa-kevitra Andriamanitra tany an-danitra fa hifidy mpanjaka anendry mpanjaka, hifidy mpanjaka anendry mpanjaka zay ao amin'ny tany Israely. Dia avy any ambony Andriamanitra no jery dia nahita fa ao amin'ny taranaka Jese no misy olona mendrika atao mpanjaka, mendrika ho tendrena mpanjaka. Dia niantso an Samuel Andriamanitra hoe mandeha any avy ety ianao ary mandeha ana makany amin'ny Jese amin'ny Betlehem fa ao amin'ny zanany ao misy olona hitako fa azo tendrena ho mpanjaka ary mendrika atao mpanjaka. Dia nandeha tokoa ary Samuel, nandeha nakany Betlehema, nakany tany amin'ny toerana misy an'i Jese mba eona amin'ny zanany. Dia toizatsika ndefa makina teny manomboka amin'ny diny faefatra. Ary Samuel nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao Betlehema ary nitsena azy amin'ny kofitra ny olona tao an-tanàna ka nanao hoe fihavanana va no hiavianao. Ary hoe izy fihavanana avy amin'ny zavatra atao fanatra ho an'i Jehova aho, amasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko any amin'ny fanatitra. Dia no amasiny Jese, no amasinina Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Andiny fahenina. Ary no tonga ireo dia nijery an'i Eliaba izy ka nanao hoe nivory Jehova tokoa ity eto anatrehany. Rehefa tonga tany amin'ny Jese zany Samuel dia natao daholo ny fombafomba rehetra toy ny hoe fanaovana fanatitra. Dia nanatrika teo Jese, nanatrika teo ny zanany. Dia narosony Jese ny zanany lamatoa atao hoe Eliaba. Voa nahita azy Samuel tonga dia resy lahatra, tonga dia babo fony. Nahita ny tsanganany hoe lehilahy lava tsanganana, lehilahy costaud. Raha elika mambika tena manana ity lehilahy ity. Dia hoy Samuel, ity no vory Jehova. Fa avy hatrany Andriamanitra tsy tota avy any an-danitra no niteny. Tsia andoka efa tsitsika nitony le teny andiny fa fito. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, aza mijery mitarehany na ny avo tsanganany fa efa nilaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Zany hoe nambaran'Andriamanitra zany tamin'ny Samuel hoe zange tsy mba tahaka ny olombelona e. Ny olombelona raha mijery, ny olombelona raha mitsara dia arak'izay hita le ty ivelany. Ianao zao dia ohatr'izay mihitsy ny ianao mitety ivelany hoe jereo ny tsanganana, jereo ny bembikana, jereo ny mombamomba azy. Dia zay ny nanam-panao hevitra hoe ity no vory Jehova. Fa izao kosa hoy Andriamanitra tsy to tsy mba tahaka izany, fa zao raha mandray fanapa-kevitra dia jereko aloha ny ao anatin'ny fon'le olona, jereko aloha ny momba ny fon'le olona. Zay aloha ny jereko, zay efa manapa-kevitra. Ka raha fijeriko an'io lehilahy hitanao io, Eliaba no anarany, hoy ny Tompoandriamanitra, tsy izy io, tsy izy io, tsy le olona mendrika atao mpanjaka, tsy le olona azoko tendrena atao mpanjaka. Fantatro ny fony io, fantatro ny toetra ny fony io, tsy izy io izy izy, tsy izy io izy izy. Dia lavin'Andriamanitra. Dia narosondray ny lehilahy manaraka, dia mbola tahaka izany ihany koa, tsy izy io. Na rehefa manaraka fahatelo farany isy fito lahy zanaky Jese samy naroso teo natrehan'i Samuela, fa avy any an-danitra Andriamanitra nilaza fa tsy izy ireo izy izy. Satria mahazava mihitsy ny voasoratra hoe fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fofo. Zay zany ny anio Andriamanitra io, mijery ny fofo.
ary zay no antony matonga amty androandroany ity miteny aminareo hoe mila miankana amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Misy zavatra be dehibe zao tian'Andriamanitra ho atao amin'ity taona ity fa miankana amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Halleloia. Dia hoy aho hoe azonao sy mazava aminao tokoa ve zay tantara notantaraiko aminao zay. Miankana amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra na hiaraka aminao izy amty androandroany ity na anda anao izy. Miankina amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra na hoe hifidy anao ho olony Andriamanitra tahaka ny fidianany any Davida na hoe andahanao tsy olony Andriamanitra tahaka ny nandavan'Andriamanitra ny zanaky Jese fito amin'ny rahalahy. Satria tantarain'ny Baiboly mantsy fa rehefa avy naroso izy fito lahy dia nilavin'Andriamanitra daholo dia verevitry Jese, verevitry Samuely fa hoana azy. Izy Andriamanitra tsy tony teny tamiko hoe ao amin'ny Jese sy ny taranany ao no misy lehilahy medika atao mpanjaka, azo vidiana atao mpanjaka. Nefa efa naroso teto amiko daholo izy fito lahy zanaky Jese, kanefa dia nilavin'Andriamanitra avy any an-danitra dia ahoana ary zany, ahoana ary zany. Dia hoy Samuela tamin'ny Jese, azafady tompoko, tapitra treo ve ny zanako lahy? Dia namaly Jese hoe mbola misy zanako anankiray ihany le faralahy. Raha ny aminy zay natogazana atao mpiandrondry amanosy any atsahany izao, zay natoga tsy narosoko taminao teto fa dia hoy Samuely zay mihitsy mibaika avy any an-danitra aseo makaty zany lehilahy zany, tsy inantsika tsy zavatra ho tanterahantsika mihitsy eto raha tsy tonga eto zany lehilahy zany. Dia rehefa tonga zany lehilahy zany dia teo Andriamanitra zay Andriamanitra mpandinika ny vo sy ny fo no nandray fanapa-kevitra hoe ity no izy, ity no mendrika atao mpanjaka. Halleloia. Andao ke vakitsika voasoratra andiny faraika amby folo. Aroa Samuela tamin'ny Jese, tapitra ito avokoa va ny zanako lahy rehetra dia hoy izy ny faralano sisa fa miandrondry izy. Aroa Samuela tamin'ny Jese, manirahaka azy fa tsy hipetraka inana isika ambara-patokany eto. Dia naniraka izy kantondra azy hidra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Aroa Jehovah, mitsangana hosora izy fa izy no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feny diloilo ka nanositra azy teo masony teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fana Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Halleloia, halleloia. Miankina amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe hiaraka aminao ve izy sa tsy hiaraka aminao mihitsy. Miankina amin'ny fonao sy ny toetra amin'ny fonao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe ho lavina tsy ho isan'ny olon'Andriamanitra ve ianao sy tahaka n'izay nataony tamin'ny zanaky Jese fito lahy, sa ho ekena ho isan'ny olon'Andriamanitra ianao tahaka izay fa nataony tamin'ny Davida. Ary raha ratsy fo ihany koa ianao na hoe maloto fo dia izao tsy antranao mihitsy ny devoly. Ary zay mihitsy no andrasany hoe roviny ry olon-drino ho ratsy fo, roviny ry olon-drino maloto fo. Ahoanao Petera mitandremo miambena fa devoly favalinareo dia mandehandeha tahaka leona mierina mitady zay rapany. Saika isan'andro iaina hatramin'ny alina azy dia miasa tsy mijanona ny devoly manara-maso ny fiainantsika. Ka raha vao hitany hoe ratsy fo ianao na maloto fo ianao dia ina no ataony? Hiditra izy ary hiasa ao anatin'le fofo.
dia amin'izay fotoan'izay rehefa tafiditra ny devoly na sy toerana ny folo devoly satria ratsy ny folo le olona na maloto ny folo le olona dia ataony marary fo le olona. hainao hoe ataony marary fo, ataony makaala le olona, ataony manana fo mavesatra le olona, ataony manana fo malahelo le olona, ataony tsy mamela heloka le olona. zany rehetrarehetra ry avana malalaka asana devoly tokoa hoe tena asana devoly arabaky teny. ataony kivy tsy mamofo le olona manoloana ny olana misy na manoloana ny ady atrehana, asana devoly zany. ataony mamono tena le olona, ataony zay tsy azaka le olona an'le olana na le ady atrehany dia aporisiny ave le olona hoe mandehana mamono tena fa zay ny vaolana ho anao. ary tsy vitan'izany fa rehefa tafiditra na ihany ko hoe nasy toerana ao anatin'ny fo ny devoly satria naloha ratsy le folao na hoe naloto le folao dia tsy mijanatra eo le devoly fa ianao mihitsy ianao sy ny fanahinao dia to amin'le devoly mba anaraka azy, mba hiaraka aminy ho any amin'ny elo na ho any amin'ilay faverezana mandrakizay. Zava-dozanke zany hoe ianao efa nanolo-tena ho an'Andriamanitra, ianao efa nisafidy hoe hanompan'Andriamanitra, fa saikinao tsy fitandremanao hoe ny fonao navelanao ho ratsy, ny fonao navelanao aloto dia nitra ny devoly ary nakatoerana ny devoly. Ary ny devoly tsy mitondra zavatra tsara fa dia mitondra fampitena, ary anisan'ny fampitena entiny le nambarako farany teo hoe hoentiny any amin'ny elo anao na ihany koa hoentiny any amin'ilay antsoina hoe fahaverezana mandrakizay ianao. Litsaka raha lasana bavitogaito ka tena mazava be zay tsara fo sy madio am-po dia ahitan'Andriamanitra. Zay ny teny Jesosy. Fa zay ratsy fo, zay maloto fo dia ahita devoly, zay ny marina. Ka ho ia hoe izy amin'ireny no tianao iainana amin'izao fahavelomanao zao, ny ho tsara fo sy madio fo mba ahafahan'Andriamanitra, mba ahafahanao mahita an'Andriamanitra ve sa kosa ny hijanona hitoetra ho ratsy fofoana ho maloto fofoana dia amin'izay miditra ao anatinao devoly na makatoerana ao anatinao devoly izy amin'ireo ny safidinao. Ohatra ray ty tantarako aminareo ity ato amin'ny Samuel voalohany 20 tantarain'ny baiboly fa nandeha nanafika ny miaramilan'ny Israely. Davida no voatendry ho lehibe ny miaramila tamin'izany, ary Saoly mbola nijanona ho mpanjaka ny Israely tamin'izany. Dia rehefa nandeha nanafika izy ireo dia nataon'Andriamanitra nandresy, dia nody tamin'mpifaliana ny miaramila rehetra zay nitarihan'i Davida, zay nitarihan'i Saoly. Dia ny vehivavy tao an-tanàna kosa ilay vehivavy mpandihy tonga mba hitsena ndreto miaramila, hitsena Davida, hitsena Saoly, niombana orakoraka. Dia Saoly niteny ireo vehivavy ireo tamin'ny alalan'ny tonkira: Saoly, Davida nafaty alinalina, halleluja. Saoly nafaty arivorivo, halleluja. Dia hoy ny baiboly hoe tsy faly tamin'izany Saoly, vetivety eo lasa ratsy ny fony, lasa naloto ny fony. Dia Saoly niteny: Davida lahy nataony hoe nafaty alinalina, fa ny ahy kosa nataony hoe nafaty arivoarivo. Dia hoy ny baiboly nanomboka teo dia nangarika an'i Davida Saoly. Andao ke vaketsika ny voasoratra. Samuel voalohany 20:15. Ary Davida nanafika fahikahita fahendry tamin'izay rehetra nanirany Saoly azy, ka dia nataony Saoly mpifehy ny miaramila izy, sady nakasitrany vahoaka rehetra sy ny mpanompony Saoly koa.
ary notokany olona tamin'ny verenany davida avy namonolay filistina dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànany israely rehetra ka nihira sy nandia nitsenany solompanjaka tamin'ny apongatapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsony ary ny vehivavy mpandia dia nihira hoe Saul nafaty arivoarivo fa davida nafaty alinalina. Andiny favalo dia tehitra indrindra Saul fa tsy sitran'izany teny zany ka hoy izy ny any davida nataony alinalina lahy fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ihany koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Andiny fasivy ary Saul hatramin'izany andro zany dia nangarika any davida. Zay ny zavatra nitranga, lasa ratsy ny fony, lasa naloto ny fony. Ry havana malala tonga eto, tsy mety amin'Andriamanitra hoe avelanao ho ratsy ny fonao aty aoriana na avelanao aloto ny fonao aty aoriana. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, tsy mahafaly an'Andriamanitra zany. Ary zay momba an'Andriamanitra fa azadina fa ny devoly kosa araka nambarako teo ato ambadika, raha vao mahitanao manana fo ratsy, manana fo maloto, dia tsy salasala izy fa dia hiditra ary akatoerana ao anatin'ny fonao. Zay le tena zavatra ratsy indrindra hoe pino vianao lasa nidirany devoly, pino vianao lasa toerany devoly. Ataoko fa hainareo tsara mihitsy ny tantarany Jodasy, lasa niditra tao an'ny devoly, lasa peraka tao an'ny devoly. Dia nanahoana moa fiafarany Jodasy? Tena tsy napozina fa lasa navita namaty an Jesosy izy ary tsy nijanona teo fa ny devoly zay tao anatiny no nitarika azy nitondra azy tamin'izay tiny. Dia inona fiafarany? Voatery namony tena Jodasy, nanantona ny tendany tamin'ny tadimody dia ninjera tamin'ny tany Jodasy dia vaky ny kibony ary nibororaka ny tsinainy. Zay ny fiafarany Davida, fiafarany azafady Jodasy. Dia andoaka vakitsika ny fiafarany Saul. Zay manko natonga amin'ny teny hoe mila mitandrina be mihitsy isika ka tsy amela mifontsika ho ratsy, tsy amela mifontsika ho maloto mihitsy, na inona antony, na inona zavatra mitranga, na inona zavatra miseho. Toizantsika eo amin'ny andininy 10. Ary noho ny ampitsoniny dia nisy fanaratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Saul ka dia mola tao an-trano izy. Ny ampitsoniny, ny ampitson'ilay fo ratsy, ny ampitson'ilay fo maloto, ny ampitson'ilay izy nangarika any Davida dia niditra tao anatin'ny fony Saul ny fanaratsy dia nitoetra tao aminy ka dia io lasa daly izy, lasa nikondrakondra natao an-tranony tao izy. Zay ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Saul. Ary tsy nijanona teo fa ny fiafarany Saul dia maty namony tena. Ary tsy zany ny maty fa maty any keo ny zanany, ary maty zanany lahy, ary maty tahaka izany ireo namany mpitondra ny fiadiny tamin'izany fotoana izany. Ry havana malala tonga manarika an'ity fotoam-pivavahana ity, hoy aho aminareo hoe miankina amin'ny fonao sy toetra amin'ny fonao ny fiafaranao. Raha tsara fo ianao, madio am-po ianao, dia arak'ilay nambarako tery aloha hoe ahitan'Andriamanitra miasa. Fa raha sanatrika ratsy fo ianao, maloto fo ianao, dia be dia be mihitsy ireo zavatra ratsy tsy maintsy hitrango amin'ny fiainanao, be dia be ary amin'ny karazana. Ary tsy vitan'izay fa ny devoly mihitsy no hiditra hitoetra ao anatinao ary hitondranao any amin'izay tiny. Ka rehefa ny devoly niditra nakatoerana tsy mba zavatra tsara no manina fa dia zava-dozy, zavatra ratsy, fampitehana, fanenenana, zany ny zavatra tsy maintsy hitranga. Ka hoy aho hoe anjaranao ny mandinika ny fiainanao hoe manao ahoana ny fonao amin'izao ianao kristianina izao. Tsara sy madio ve ny fonao, zay ny fahitan'Andriamanitra azy, sa kosa ratsy sy maloto ny fonao, zay ny fahitan'Andriamanitra azy. Fa ankoatran'izay rehetra zay vita ny devoly ny manakana zava-tsorehetra na ny fahasoavana amin'ny karazany
mba tsy ho tanteraka eo aminao raha toka hitany devoly fa ratsy fo ianao na hoe maloto fo. Vitany manakana, tena vitany arabaky teny. Ary za manokany rehefa mandinika dia anisany fototra matoka ny fiaina kristianina maro tsy mety anaty mombana araka tokony ho izy, tsy mety anatoko amin'ilay tian'Andriamanitra atongavana, dia io fo io ao misy zavatra tsy mazava, misy fo ratsy ao, misy fo maloto ao. Fa raha ohatra kosa ka hoe tsara ny fonao, madio ny fonao, dia araka ilay teny nataon'i Jesosy hoe ahitan'Andriamanitra miasa ianao, ary tsy hamelanao ho rery zany mihitsy Andriamanitra tompoko. Ka na dia imbe dia be aza ny devoly anao tetika anakanana ny zavatsoa, anakanana ireo fahasoavana mba tsy ho tanteraka eo amintsika, dia miala maina izy, sasapoana izy raha ohatra ka tsara fo sy madio ampo ianao. Eno tsara ke ty tantarako aminareo ity ato amin'ny Genesisy toko fa 1:30. Genesisy toko fa 1:30. Eno tsara ny voasoratra manomboka eo amin'ny andininy, hojerentsika aloha safady Genesisy toko fa 1:30 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Rehefa aveo vakina aminareo lay voasoratra. Nisy lehilahy anankiray, Jakoba no anarany. Raha ny tantaran'ity lehilahy ity tena tsara fo izy ary madio ampofo. Be dia be mihitsy ireo zavatra ny famoafato amin'ny fiainana, be dia be mihitsy ireo zavatra ratsy tranga taminy, ny fialonan'ny olona, ny akasiparan'ny olona, ny aratsy toetran'ny olona, fa tsy navelany animbo amin'ny fony zany, fa noteriziny ho tsara fo foana ny fony, noteriziny ho madio foana ny fony. Eno tsara ny zavatra nisy ndre mandeha nanompo an'ny Labana izy zay rafozany taty aoriny. Tao anatin'ny fampona an'io lehilahy atao hoe Labana io dia voatahiriny ho tsara foana ny fony ary voatahiriny ho madio mandrakariva ny fony. Dia rehefa taty aorina dia tapa-kevitra izy ny anambady, dia izao miteniny mba tiako izy izy zanako vavy ho alaiko vady raha sitrakao. Dia hoe iza ny tianao ho alaina vady? Dia hoe Rahely no tiako ho alaina vady. Ay, tianao ho alaina vady izy, dia zao ary ny condition, manompo ahy 7 taona aloha ianao. Dia rehefa vita ny 7 taona omeko anao zanako vavy ho vadinao. Dia eno Jakoba tsy nandratra ny fonjo zany, tsy navelany adoto ny fonjo zany, fa dia tamin'ny fony rehetra no nanompony any Labana mba azahoany any Rahely ho vadiny. Vita ary ny 7 taona dia hoy Jakoba, aiza amin'izay ny zanako vavy fa mba ho vadiko, aiza Rahely mba ho vadiko? Dia eno zay fa omeko anao hoe vita ny 7 taona omeko anao ny zanako ho vadinao. Dia ato ny tranonareo zany ato, dia atao Jakoba. Dia zay moa le fomba jiosy. Dia rehefa ariva iny ny andro naterin'ny Labana tao le zanany vavy mba ho vadin'ny Jakoba araka ny fanarahana. Fa ity tsy ilay zanany vavy atao hoe Rahely no nentin'ny Labana tao amin'ny Jakoba, fa lay vehivavy atao hoe Lea zokiny. Ka io Lea io somary malemy maso, tsy haiko na manao na maso na maso ila kely maso na malemy maso filaza baiboly azy. Ka ny fomba jiosy moa rehefa anome vehivavy ho vadin'ilay lehilahy, tsy mba takanitsika ty hoe fanalika hoe iveno izy, tsy izy io. Da le fandraindray ty, tsy izy io, le tena izy amin'izay ity ve ity no izy. Fa tsy mba zany fomba ny jiosy, fa saromana be ny lohany
voaly ngeda be mihitsy, voaly tsy makarakara, tsy manify, mba hitlino isany sady amin'izay amin'ny andro alina, amin'ny andro arivo dia nateriny tao fandrina misy an Jakoba. Dia faly Jakoba hoe tonga zany mivadiko maraina ny andro, gaga Jakoba hoe tsy izy tsy tiano izy, tsy tiany fanarahana fa na dia zany ary tsy navelany ho ratsy ny fony, tsy navelany aloto ny fony, fantatarainy hoe nahoana ny fitanao aho, raha ely ny fanarahantsika fa tsy le ahy. Dia ondray Jakoba, ondray Labana taminy zao izy araka fomba anay dia tsy mety aminay manomeny zandriny alohan'ny zokiny, fa tsy maintsy zokiny aloha vao ny zandrina. Ka raha ohatra ka tianao azy raha ely dia manompo fito taona indray ianao, condition vaovao indray manompo fito taona ianao. Ilay fito taona teo aloha efa mafimafy ihany, mbola ampiana fito taona indray mba tena azahoana ny raha ely. Fa na dia zany ary notehiriziny ho tsara foana ny fony, notehiriziny mba tsy aloto mihitsy. Eny arozy izy raha zay sitrakao mbola nompanao fito taona indray aho, mafaka zany ry havany, tena mafaka zany. Fa lesona lehibe dia hoe voatahiriny ny fony mba ho tsara, voatahiriny ny fony mba tsy aloto mihitsy. Zay ny zavatra nitranga. Andriamanitra nahita zany avy any an-danitra dia vita fito taona manaraka nomena amin'izay raha ely ty vao tena izy, zay zany. Dia tateorina indray dia tapa-kevitra Jakoba hoe aloha indray mba hiary zay ay aho, ka ahoana fifanarahantsika ny amin'izay karamako fa efa manambady amanjanaka aho. Dia ho Labana sady rafoza amin'ny patron hoy izy zao izy mifanaraka tsika avao daholo ny ondra manosy rehetra mitovy loko avao no zany zay rehetra maro amin'ny ondra manosy zay ny karamanao. Ka Jakoba Labana amin'io mahita fa zany ondra manosy mara izany ao aminazy dia vitsy kely, tena vitsy, tena nanambaka nke Labana, tena nanambaka io karamanao izy. Dia tsy olana tamin'ny Jakoba zany, tsy navelany nandratra ny fony, tsy navelany aratsy ny fony, tsy navelany andoto ny fony. Eny arozy izy, zay ve ny karamako manaiky aho. Fa inona nitranga? Andriamanitra ry havana araka le nambarako teo hoe tsy maintsy miseho ary miasa manao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny olona zay manana fo tsara sy madio am-po izy. No zany no tahian'Andriamanitra manokana Jakoba, ka rehefa niteraka tokoa ny ondra manosy rehetra tao, terakitsy maro, terakitsy maro, terakity maro, teraka koa ny ato maro, zay rehetra ondra manosy teraka dia mara daholo, anka lasa mara daholo ny akamaroan'ny ondra manosy zay no karakarain'ny Jakoba tamin'izany andro zany. Taitra indray Labana, tena raharaty ny karamandray ty mibetsaka noho ny ahy. Allo hovantsika ny contrat hovana contrat fa ohatrany tsy mety ihany izy ity. Dia tsy maninona ho Jakoba, zay le hoe tsy navelany ho ratsy ny fony, tsy navelany aloto ny fony, na dia nitapoa tamin'ny olona mpanambaka olona aza izy, sendra ndrafozan-doza aza izy, dia tsy nampaninina zany, tsy navelany ho ratsy ny fony, tsy navelany aloto ny fony. Eny arozy izy ahoana indray raha fanarahantsika zao, mifanarahantsika avao daholo indray ny ondra manosy ka zay sadika rehetra no anao. Dia eno Jakoba, ny sadika amin'io vitsy kely, zara fa misy. Dia eno Jakoba, kanjo rehefa teraka indray ny ondra manosy, terakitsy sadika, terakitsy sadika, terakitsy sadika, terakitsy sadika. Very hevitra indray Labana hoe ahoana indray ty fa sadika daholo indray ty ny ondra manosy, ny karaman'i Jakoba indray ve zany no lasa be dia be noho ny ahy. Eno amin'izay ny tantara azy, vakentsika voasoratra. Genesis 3:34.
ary Jakoba naniraka ka napakandray sy Lea ankany an-tsaha ho any amin'ny ondry amanosiny ka nanao taminy hoe hitoko ny tarehiny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoky ny rainareo zany hoe nanompo tsy misy fiatsaram-belatsia fa tena nanompo tamin'ny heriko rehetra mba hampamety zavatra ataon'ny rainareo zay ndika le teny 17 fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova ny karamoko impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra atonga loza tamiko izy raha laza hoe izy ny mara rehetra no karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra ary raha laza hoe indray izy ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny azy mazava ny voasoratra impolo ny ovy Labany tamin'ny karama Jakoba fa tsy voasakana mihitsy lay fahasoavana lay fitahiana nataon'Andriamanitra ho azy satria nitahiry ny fony ho tsara sy madio mandrakariva Jakoba zay mahatonga ny teny manao hoe vita ny devoly tompoko ny manakana ny soa rehetra na ny fahasoavana rehetra mba tsy ho tanteraka amin'ny fiainantsika mpino kristianina mba tsy ho tanteraka amintsika olon'Andriamanitra vita ny devoly ny manana tanteraka azany raha toa ka hitany fa maloto ratsy fo ianao na ihany koa hoe maloto fofo zay natonga ny teny tery aloha hoe raha mandika ny tantarana mpino fiainana mpino anisan'ny fototry ny olana tsy mety voava eo aminy fototry ny fiainany tsy mety ena tahina arabaky teny tsy mety ena matsapa ny herin'Andriamanitra na tsy mitantara intsony ary ny olona dia io tantara io manambara hoe mbola ratsy fo izy na mbola maloto fofo fa raha ohatra ianao tapa-kevitra androany fa esorinao ny fo ratsy ataonao lasa fo tsara esorinao le fo maloto ataonao lasa fo madio ary tsy hoe androany ihany fa ataonao hitan'Andriamanitra hoe mandra-piava Jesosy any amin'ny ronolanitra hitahiry ny fonao mba ho tsara sy madio ianao mandra-pandazonao ty tany ity hitahiry ny fonao ho tsara sy madio ianao tiako milaza aminao fa na impolo miovary ny devoly anao sakana ny zava-tsoa rehetra anao sakana ny fahasoavana dia hiala maina izy fa ianao dia ho tahina lalandava ianao ho tahina mandrakariva asioteka mafy be Jesosy tia anay momba anay mandrakizay satsy zany ve ka androany azy mila manapa-kevitra ianao ny amin'izay tianao ho fiafaran'ny fiainanao inona ny tianao ho tsara fiafara ve raha eny dia amboary ny fonao ratsy ho lasa tsara amboary ny fonao maloto ho lasa madio amen tsy misy condition apetraka ao amin'ndray le izy hoe ka ny mahatonga manana fo ratsy ange ka ny zao nataony ranona na zao nataony ranona mahatonga manana fo tsy madio ange zao nataony ranona zao nataony ranona tsy d'accord amin'izany io Andriamanitra io sotra fotsiny azy amboary ny fonao ratsy ho lasa madio amboary ny fonao maloto ho lasa tsara amen dia ahitay hoe naminareo ianareo hoe Andriamanitra ahitay hiasa eny aminareo ianareo Andriamanitra fa raha ohatra kosa entiny fonao sy entiny sainao sy ny eritreritra eo ianao hoe tsy ahoaka ranga na ho ratsy foana ny foko na loto foana ny foko ho tavela ianao ihany no aneniny tsy ahitan'Andriamanitra zany ianao fa hiazakazaka devoly anao roto be hiditra ao anatinao akatoerana ao anatinao dia anao ahoana ny fiafaranao anao ahoana ny fiafaranao sanatria ve kristianina ratsy fiafara sanatria ve kristianina miafara ho am'fampitena sanatria ve kristianina tsy ho tonga ny an-danitra sanatria ve
zany zavatra zany no tanteraka ny fiainanao ka ho faranako ny afatra andeotsika rehetra ivavaka ao anaty vavaka rahantsika manao fanao fifonana sy fibebahana raha matsapatena ianao fa ratsy fonao ary maloto ary anaty ty vavaka rahantsika manao ity dia ataovy zay toka fonao ho lasa tsara sy ho lasa madio amena fanampy zay dia andeotsika hanao divorce amin'ny devoly satria azo adoka fa zay rehetra nanana fo ratsy hatramin'izay nanana fo maloto hatramin'izay tsy edikevitra fa tahaka ny nazo any solo nazo azy niditra tao amin'ny devoly pelaka tao amin'ny fon'ny devoly ary dia nanomana fiainanao ho amin'ny zavatra ratsy izy mety efa tsapanao teo aminao zany zavatra ratsy nateraky ny devoly nazy toeran'izany ary mbola misy zavatra ratsy hafa tia no tanterana ihany koa dia ny atokandreo fahasoavana amin'ny karazana zay tokony ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny tetony ity mba tsy ho tanteraka aminao ka andeotsika hanao divorce amin'ny devoly aorinany fanamboarana fo ratsy ho lasa tsara sy aorinany fanamboarana ny fo maloto ho lasa madio hanao divorce amin'ny devolytsika ianao mihitsy zany mila mandroka azy mila manilika azy hoe voatato anatiko anao tsy mila anao tsony fa tiako milaza vaovao mafaly aminao ahita voninahitran'Andriamanitra ianao ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao ho tanteraka amin'izay manamena mafy be zany jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve alleluia epipetrana iantsika andao teny ivavaka arak'izay fanentanana nanentanako anareo zay ivavaka vetrantsika rehetra samy manao fifonana sy fibebahana izy no zay fonao ratsy sy maloto izay tsy misy condition fa tsotra takin'Andriamanitra mila tsara fo ianao mila madio fo ianao samy mivavaka arak'izany tsika rehetra samy mivavaka arak'izany tsika rehetra za moa teny hoe epipetrano naovana azy fa raha afaka mandoalika no tia mandoalika mety mandolia ianao fa mety toizy mivavakatsika samy mivavaka arak'izay nambarako zay tsika rehetra toizy mivavaka tsika toizy mivavakatsika avy hatrany dia roy ny devoly eo fonao roy izy andeha aza mamela azy ipetraka fa zava-dio zany noentiny zavatra ratsy noentiny roy izy andeha ailio izy andeha samy mivavaka izy
samy manao divorce amin'ny divoly ary roa izany de ailio izany de ailio izany de roa izany de samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka toery 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 avoay 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 resinao io resinao io resinao io resinao io tsy maintsy mandeha io tsy maintsy mandeha io amin'ny anarany Jesosy mandidy mifanaratsy mandeha mandidy mifanaratsy miala kiale kiale kiala kiala amin'ny anarany Jesosy mandidy mifanaratsy mandeha mandidy mifanaratsy mba hiala tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha tsy maintsy miala tsy maintsy miala tsy maintsy mandeha tsy maintsy miala fanahy faresy lasa 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 dia mangina daotsika rehetra mangina isika apetrao mifonao ihany ny fantananao raha tena ananao fifonana ianao ny reconnaître araka ny tenin'ny vazaha hoe ratsy tokoa ny fonao naloto ka ny bebanao zany nanapa-kevitra ny ala tamin'izany anao satria fantatrao ny zava-doza miandry anao ka ny diovinao ny fonao namboarina ho tsara ny fonao ary tena tapa-kevitra marina anao fa no divorce amin'ny divoly ka tsy ho rebirebeny hoe tsy maninona tsy maninona tsy maninona ianao nge manany rariny ianao nge manany rariny ohatr'izay mantsy fomba fiasan'ny divoly ka tsy anaika an'izany ianao fa tena hisaraka amin'ny divoly ho lasa tsara ny fonao androany adio ny fonao ary atsikaroana ny divoly apetrao fonao ny tananao raiso ny fanafahana Andriamanitro mamindra fo amin'ny olona rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity anao mamindra fo ary mangataka aminao a famelan-keloka omenao azy zay rehetra nanapa-kevitra fa anatsara ny fony anadio ny fony amindra fo izy ary raiso tanana ka ry zay divoly mipetraka tao amin'ny teo aloha roako amin'izao fotoa zao dia andeha izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanaratsy a ilay fanaratsy mpamatitra ny fo mpanegeja ny fo ianareo izay efa niditra tao anaty fo ratsy sy fo maloto androany avoakako
avaokako hiala satria efa nanatsara fony ny olona efa nanadiny fony ny olona kialy reso fanafana tompoko isy aminareo hitomany tsy maninona na ikikika tsy maninona tsy atao mamenatra zany fa ny zava-dehibe dia natao afaka ianao natao afaka ianao amin'ny anara jesosy miala ao anaty fony olona ny devoly tsy mahazo mipetraka amin'ny fo madio anareo tsy mahazo mipetraka amin'ny fo tsara ianareo kialy miala mika fe mahery miafatrafatra dia mivoaka sao dia sao miala sao dia sao miala sao dia sao miala lay devoly mivoaka miala mivoaka miala miala amin'ny anaran'i jesosy avy aloha hoadery zareo rehefa nidiovinao mifonao rehefa natsarainao mifonao possible ho afaka ianao androany ho afaka ianao androany dia ireo zavatra tsy nety taminatao ireo zavatra tsy nety tamin'ny asa nataonao lasa mety be manomboka androany lasa mahomby ianao tafita ianao reso fanafahana reso fanafahana reso fanafahana samy manohatra samy mandroaka amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy mivoa 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 kialy kiala mivoaka miala amin'ny anaran'i jesosy tsy sady mbola ipetranareo amin'reto olona efa tsara fo sy madio am-po reto sao dia sao miala sao dia sao miala sao dia sao miala sao dia sao miala samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka izy samy mandroaka natao afaka ianao natao afaka ianao natao afaka ianao samy mandroaka fa natao afaka ianao natao afaka ianao samy mandroaka ihany mangina daholo ndray tsika rehetra mbola kipiany efa masonao andriamanitro mino aho fa lehibe ny fitiavanao an'ity fiangonana ity zay no antony afatra nampitondranao ateo satria amin'ity taona ity dia mikasa anao zavatra lehibe amin'izao fiangonana zao ianao ao reteny fikasanao nataonao ho tanteraka hoe ho tahina tahaka any abrahama sy isaka izahay sy ny hoe isy fahasoavana be dehibe amin'ny karazany ho ataonao ho tanteraka amin'ity fiangonana ity sy ny hoe isy aminay ireto mbola hitoy andray vola zay tsy mbola ndraisan'ny tanana izy ary zay tsy mbola nandray dia mbola andray amin'ity taona ity ka dia mitaonanay ianao mba hanatsara ny fonay sy hanadio ny fonay misaotra andriamanitra fa ho ataonao tokoa zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i jesosy ho ataonao zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i jesosy misaotra tompo halleloia halleloia miderana andriamanitso faleibe miderana andriamanitso faleibe 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 ianao faleibe faleibe misaotra tompo amin'ny alalany tekitsika ataovy mampeny tehakao halleloia